Tomtatandra vonahoany tare any andreny vohitrany Tomtatandra vonahoany tare any andreny vohitrany Elona ihany vao mety mahita Enjana ihany vao mety mahita Tomtatandra vonahoany tare any andreny vohitrany Tomtatandra vonahoany tare any andreny vohitrany enjana ihany vao mety mahita Atolotra indray ny ara-bafinaritra ho anao any tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny RTA amin'izao hariva izao indray ary. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny fanomezana indray tsika eto anatin'ny fandarana Mila Mikandra. Apatsahivoko foana aloha anao izay mety hoe izao vao nanaraka ity fandarantsika ity fa ny fandarana Mila Mikandra dia fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny RTA isaky ny alahady voalohan'ny volana sy alahady fahatelon'ny volana toy izao. Fandarana iray izay amoaboasana sy itondrana sy atrasa iray ato anatin'ny faritra Vakinankaratra. Efa miditra amin'ny andiany fahavalo sady ny fandarantsika efa maromaro ihany izay sy atrasa nentinay ho anao izay tato anatin'ny faritra Vakinankaratra. Efa nitsidika distrika maro samihafa ihany koa isika fa ho amin'ny ity andiany fahavalo ity dia tsy hoentina alavitra aloha ianao fa eto tapon-tanàna Antsirabe ihany tsika no anao any fanadihadiana misy zavatra mahaliana sy tena maso eto amin'ny tanànantsika eto fa mety tsy fantatritsika ny tokantrano any angamba dia izay indrindra no antom-pisian'ny fandarana sy itondrana fanadihadiana ho anao isam-bolana toy izao. Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge, cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et 6 spas, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté Antsenakely en face de Mouraïne dans le service premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Tsy ampiandrasiko ela intsony ianao fa tonga dia ampahafantariko anao avy hatrany fa ny atelier Lenda izay manao ny ouvrage métallique et bois no sady ihany koa mikirakira ny électronique sy ny électricité. Izay indray no entintsika ato anatin'ny fandarana araka izany angamba dia efa azonao an-tsaina fa ny fikirakirana ny vy, ny hazo sy ny fanamboarana ireny fitaovana maro samihafa ao tokantrano ireny ny mahakasika izay no anaovantsika fanadihadiana ka dia manasa anao ary anaraka izany. Andao ary ho any amin'ny atelier Lenda eo Antsenakely sika anao ny fanadihadiana mahakasika izay sy atrasa momba ny ouvrage bois et métallique sy ny électricité sy ny électronique izay lasao. Mahery 12 minitra ny amin'ny 1:20 ora atoandro amin'izao ora itenenana izao tonga soma tsara ihany koa eto amin'ny atelier Lenda izay manao ny fanadihadiana indray amin'ity fandarantsika ity. Efa eto akaiky eto ihany koa RAKOTONDRATSIMBA André tompon'andraikitra voalohany ato amin'ny atelier Lenda ka atombokontsika avy hatrany ary ny tafatafa sy ny dindinika amin'ity vahiny ity. Faly miarabanao. Miarabanao Rojo. Salama tsara. Salama tsara misaotra. Fantaniko voalohany angamba dia ny hoe ndao mba ampahafantarina kely ny mpiainontsika ny tokantrano aloha hoe ohatrany ahoana izay hoe atelier Lenda izay mety tsy azo fantarina amin'ilay anarany angamba ny zavatra ho ataonareo azo fantarina ihany satria misy antsika zao dia eto amin'ny atelier fanaovana ouvrage bois sy ouvrage métallique zany fa ny atombohany ny atelier Lenda dia manao électronique sy électricité dia ny hitatra makany amin'ny froid dia le hoe Lenda zany laboratoire électrotechnique nettoyage et dépannage des appareils. Izay zany rehefa araky ny zavatra ninarina dia hoe ilaina zany manao entretien ny zavatra électrique na électronique dia anisazay no nahatonga le hoe nettoyage et entretien. Amin'ny ankapobeny dia izay no mahakasika ny atao hoe atelier Lenda izany fa eo amin'ny sehatry ny asa tanana sy ny asa tena toy izao akoatry ny fianarana atao dia mazahana ilay faniriana sy ilay fikirizana ao anaty no tena manosika ny tsirairay iroso eo amin'ilay sehatrasa izay ilofosana mba nanahoana sy nanahoana ary ny any Lenda
na inga RAKOTONDRATSIMBA André mandrapatonga azy amin'izao toerana izao. Andao raha antsika hatrany ny fanadihadiana ary. Araka ny teneniko zany dia hoe elektrônika ny tena nataoko voalohany sy elektricité. Dia rehefa taty aoriana zany mahafinaritra ny mahita ny olona mandrafitra sy mampiasa vy dia nianatra indray zany momba ny hazo vy, tsy dia teny hoe nandalina be akory fa sady mijery olona miasa no mianatra dia hita hoe tafavoaka ihany ny farany. Fa isan'ireo mpanao asa tanana azo lazaina ho limbaovao sy alim-pandrosoana ilenda. Profon'izany ohatra ny ilazany fa tsy mba nolovaina tamin'ny ray aman-dreny be tany aloha ity asa izay ifitorany amin'izao fotoana izao ity. Eo aloha ny atao hoe fianarana natao mahakasika ny elektrônika sy ny manodididina an'izay, ny resaka fikirakirana ny herinaratra sy ireo fitaovana rehetra manodidina eo. Fa raha ho an'ity fandrafetana ny hazo sy ny vy ity dia fantatra fa vao herintaona monja teo izy no niditra teo amin'ny sehatra. Saingy kosa efa azo lazaina fa tsy mena mitaha amin'ny hafa ny vokatra. Mety azo lazaina fa efa mihoatra lavitra ireo efa nisehatra nandritry ny taona maro aza. Raha ty asa momba ny visy hazo ity vao herintaona izay no nanao tato. Fa ny momba ny resaka elektrônika sy ny elektricité tamin'ny 1991 zany nanomboka teto Antsirabe. Idirantsika kely amin'izay mahakasika ny asa atao ato azo mena ohatra ve ny mpianana tokantrano hoe ohatrotry ny ahoana daholo zany no asa ataonareo ato mandray ny fanamboarana ny fitaovana simba sa mamorona ihany koa dia mivarotra ny fitaovana vita ihany koa ve nareo? Ny zavatra ataonay ato zany hatramin'izay aloha dia saika hoe komandin'olona ohatra mijery internet izy mijery karazana modèle any dia hoe imprimeny dia hoentiny ato aminay tafavoaka anareo ve ity ohatra hoe seza, armoire, salam'izany dia ireny zany no ataonay. Matiera hazo vy ohatra eto dia ny zavatra tiana indrindra zany eto dia mampikambana ny vy sy ny hazo. Fa tsara be izay zavatra izay. Ho an'ireo komandin'olona ireo mba ilazao tantara kely hoe izay mety hoe asa nisananandro sarotra hatramin'izay nanaovanareo an'ity asa ity, mety hoe nisy client tsy afa-po ve sa hoe nahitana olana ohatra? Mbola tsy nisy aloha ny client tsy afa-po fa izay indray aza no raha tantaraiky fo zao nisy olona nikomandy latabatra fisakafoanana dia namboarina ilay latabatra fa zay indray zany tsy afa-po tamin'izy dia ndravana ray manontolo indray mandeha ilay izy dia nanao vaovao. Dia nefa rehefa natondra an'ilay olona ity ny saika ataonay ho anao dia hita ihany hoe tsy nampaninina azy ilay izy fa tiako ihany anie iny zavatra iny ozy izy raha iny ihany aza nataonareo fa vao maika tiany koa ilay nataonay taty afara. Tsika mpanao asa tanana malagasy matetika ataoko hoe misy laza ratsy any amin'ilay hoe vita gasy, izany hoe zarazara fa vita aloha izay. Dia io ihany koa ny fotoan-gasy, manao ahoana kosa tsika atao amin'ny atelier lenda mahakasika izay hoe hevitraikitra angambany momba ny asa tanana malagasy izay. Io indrindra no ezahanay zany mba tsy hitoetra eto zany izay endrika ratsy izay. Fa aleonay manome fotoana lavitra ny olona dia izay koa rôla ihany izay no eto dia ataonay tena arak'izay mahafa-po anay dia mahafa-po azy ny client rehefa avy eo. Hajaina zany ilay fotoana sy ny fomba fiasa. Raha jerena amin'ireo karazana asa sy karazana komandy tonga atao amin'ity toeram-piasan'ny lenda sy ny ekipan'ity dia azo eritreretina fa tokony olona maromaro. Rôla ihany no miasa eto ro zareo. Tena safidy ve ilay izy sa nisy antony manokana? Raha ny tiako aloha dia izay ny tiako hoe za tsy na ny tena hoe ny tanako ny tena manao an'ilay izy fa misy ihany fianakaviana hoe te hianatra, te hizatra asa dia manampy miara-miasa eto izy dia tsy mampaninina azy zavatra izay.
araka ve nefa hatreto ny commande-ny olona sy ny entana sy ny asa zany amin'izay hoe roa ihany nareo aloha no miasa eto amin'ny atelier amin'izao? Hatreto aloha mbola tsy nisy olana fa tratra foana satria ianao zany tsy maintsy mieritreritra hoe tsisy afa-tsy izay ihany no miasa eto dia atao arak'izay ilay fotoana. Tao anatin'ny 420 taona izay lenda no ny velona sy ny lomano tao anatin'ny sehatry ny asa tanana. Mahavelona ny asa hoy izy ary indrindraindrindra raha eo ny fanajana sy ny fitiavana azy. Raha ty ny asa rehetra aloha tokony havelona raha tena manaja ilay asa ianao fa ny asako atao ankoatran'ity zany araka ny teny teo mbola manana atelier anankiray dia io koa zany no ataoko. Velona ihany vao mety mahita, enjana ihany vao mety mahita. Idirantsika kosa indray ny lafin'ny fitaovana ampiasaina eto amin'ny atelier anareo eto sy ny fivoarana ihany koa. Tany am-piandohana mety hoe ohatry ny ahoana daholo ny fitaovana nampiasaina dia amin'izao taona 2024 izao kosa ina daholo indray ny fitaovana ampiasaina amin'izay fanaovana ny asa izay? Tamin'ny voalohany aloha fitaovana tsotra dia tsotra, izany hoe fitaovana tena sady vitsy ny hoe tsotra zany. Fa rehefa avy eo izay dia satria tena mbola tsy dia hoe be client dia manana fotoana amoronana fitaovana entina miasa zany dia tena zahay teto mihitsy no confectionner an'ilay machine zany dia rehefa ampiasaina ilay izy dia tena mitovy amin'ireny machine vita vazahana ireny. Izany hoe raha azoko tsara nareo zany tsy nanafatra fitaovana fa nivelany mihitsy tamin'ity asa ity fa nareo daholo mihitsy nareo manontolo nanamboatra ny fitaovana? Ny fitaovana vitsivitsy zany no hoe namboarina izay eritreretinay hoe vitanay kanefa mety ho lafo raha vidiana any amin'ny magasin zany, fa ohatra hoe machine bois ny éparpé sy ny sisa tsy maintsy vidiana ihany. Raha misy ary ve olona hafa ohatra ny namana mpiara-miasa indray ikomandy andreo fitaovanareo ato aminareo dia mety afaka azo eritreretina avy hoe manamboatra fitaovana ho anazy ireo koa nareo amin'izay fotoana izay? Efa tena nisy nahita an'ilay fiasan'ilay fitaovana zareo dia ohatrina raha mba hanamboarana izay saingy mbola tsy tanteraka aloha zany ilay fanamboarana, mbola mieritreritra ilay olona na mpanao na tsy hampanao. Eo amin'ny tontolon'ny asa dia misy hatrany ny fifananana na ny concurrence hozy izy tsika aiza ho aiza indray nareo eto amin'ny atelier lenda amin'izay hoe fifananana eo anivon'ny tsena izay? Zay aloha tsy dia mbola satria heritaona zany tsy dia somary tsy dia fantatr'olona loatra. Lafindray koa somary ao anatiny ity toerana misy anay ity dia saika hoe izay olona mifampilazalaza zany no mahita anay dia nefa tsy dia mampaninona anay loatra izay fa aleo mandeha miadana dia manao zavatra tsara. Fandriana anankiray izay eo amin'ny herinandro eo no anaovanay azy. Na dia vao heritaona monja aza ity atelier anankiray nosokafan'ny lenda ity dia efa azo eritreretina fa efa tafitany amin'ny olona ny afatra, izany hoe manambaran'izay ny fitiavan'ny olona ny vokatra miainga eto amin'ity toeram-piasana anankiray ity. Tian'ny olona be le hazo vy miaraka, izany hoe le vy lokoina noir mat dia ny hazo lokoina vernis dia mivoaka tsara ny endriny. Izany hoe saika hazo mena nefa ny tena mety amin'izay fa ny painte tsy dia mety loatra. Idira kely indray ary mahakasika an'ireo mpanjifa kosa indray ohatry ny ahoana no manjifa ny vokatra eto amin'ny atelier lenda, mety hoe takatry ny fahefa-mividiny be sy ny maro ihany ve izay vokatra eto aminareo izay? Takatra ny aloha satria matoa izy mbola miverina sy miampy ny commande dia veritra fa mety tsara amin'izareo ilay izy. Moa afa-po kory zareo amin'ny fanaovana azy satria alohan'ny tena ampitana azy dia miteny miantso an-jareo izay hoe mety aminareo ve fa holokonay amin'izay ity na ahoana hoe vernisainay amin'izay ity, dia rehefa manaika ilay olona na misy fanovana kely dia atao arak'izay ilay izy. Velona ihany vao mety mahita, enjana ihany vao mety mahita.
ho anareo manokana eto amin'ny atelier ina zao ny tena mety hoe mbola olana na sakana tsy afahana tena mampandroso ny asa, mety eo amin'ny lafin'ny fitaovana ve sa ny arabola sa mety ny mpanjifa ihany koa? Lafindray aloha mpanjifa, dia fitaovana koa izay mahita hoe mbola betsaka ny fitaovana tokony ananana, tokony hovidiana na hoe tokony amboarina. Dia lafin'ny akora koa saika ohatra hoe vy zao tsy dia mahafa-po loatra ny vy vidiana eny amin'ny mpivarotra satria saika manify loatra, dia lasa tsy maintsy mijery an'ilay qualité an'ilay vy zany ianao. Dia ny hazo indray saika betsaka zany ny hazo tanora zao amin'izao fa tsy dia antitra tsara hoe tokony amin'ilay fikapana azy, dia tsy dia tsara na ny lokon'ilay hazo na ny hamafiny na ny endriny zany. Zany hoe ireo akora fototra ampiasainareo anaovana fanaka sy fitaovana eto ireo zany dia hita eto toerana daholo ihany aloha hatreto, dia aiza ny tena anafarana an'ireo akora fototra ireo? Ny zavatra ny akora ampiasaina aloha hita eto Antsirabe daholo ihany, afa-tsy ny hoe zavatra misy olona mikomandy zavatra tena spesialy hoe tsy maintsy ohatra hoe tôle aluminium no ampiasaina na sahala amin'izany, dia tsy maintsy hoe miakatra ny Antananarivo ihany manafatra. Misy koa ny olona manana zavatra any an-tranony izy dia hoentiny aty hoe ity amboaro ho zavatra ohatr'izao. Mety azo eritreretina ve ny fanitarana an'ity asa ity ohatra anorina any amin'ny fanondranana ireo vokatra vita avy amin'ny hazo sy vy miaraka any ivelany? Efa nisy vazaha anankiray ny commande karazana bisikileta, dia misy ohatrany mitovitovy amin'ny cyclopousse izy fa ohatrany hoe remorque ny ao afara, dia tena netiny nody mihitsy zany. Alohan'ny nody izy ny commande an'io zavatra io, dia efa any io zao efa miasa any. Efa hitany vahiny any ivelany any zay dia sura fa mbola betsaka ny commande an'izay ihany koa eto amin'ny atelier Lenda, mety hoe tsy voatery izay modèle zay fa mety azo eritreretana koa hoe moto miendrika posy indray. Io zavatra io zany bisikileta, tena ohatra bisikileta dia izay mihitsy namorona azy hatramin'ny cadre sy ny sisa rehetra, fa tsy ny hoe jante sy ny reny ihany zany tsy maintsy hoe vidiana. Fa azo atao no hoe raha misy modèle tiany olona hoentina dia iarahana midinika hoe tafavoaka sa tsy tafavoaka. Amin'ny tontolon'ny asa ohatr'izao dia misy hatrany ny olana sy ny fahafinaretana ihany koa eo mpanaovana an'izay asa izay. Ho anareo manokana nisy ve ny tsy haiko souvenir anisany tena tsara na namarika an'ity asa ity, mety hoe fahafapon'ny client na zavatra hafa ihany koa? Ie, misy mihitsy satria ohatra nisy client tondra zavatra sarotsarotra ihany, dia ianao zany te hiady hoe mba atao izay tafavoaka azy, dia nandalo fotoana sarotra mihitsy hoe ravaina atao, dia farany moa tena tafavoaka tsara ihany izy, dia tena fifaliana ho anay mihitsy ny livrer an'ilay izy. Ary ny efa nisy ihany koa ny mauvais souvenir raha izay ny azo ilazana anazy? Tena nisy mihitsy satria vao nisy machine iray namboariko dia vita ilay izy, dia teo mpanaovana essai ilay izy no ketoka zany ny tanako, dia tena naharary anahy mihitsy ilay izy. Tena tsy afaka niasa mihitsy atao anatin'ny tapa-bolana tamin'izay. Inona ihany vao mety mahita, enjana ihany vao mety mahita. Araka nefa notenenao teo dia hoe takatry ny fahefa-mividiny tsirairay avy ihany ny entana eto amin'ny atelier Lenda, fa tiako hidirana manokana ny makasika ny mpanjifa anareo olona tahaka ny ahoana na hoe karazan'olona ohatry ny ahoana ny tena mampanao commande eto zany? Misy zany ny vahiny dia misy koa ny sika malagasy eto Antsirabe. Fa ny zavatra mahagaga zany dia betsaka koa ireo vahiny zany no mifampilaza zany zareo, dia mitondra sary avy any dia hoentiny eto. Izay no somary mahagaga kely. Mety azonao fantarina ve hoe inona ny antony mahatonga an'izay hoe ny vahiny no manjifa bebe kokoa an'ilay vokatra? Zavatra hitako zany dia ohatrany hoe mitondra sary izy, marina izy hoe mitondra sary, fa somary hovain-kely, ohatrany hoe somary maka gasigasy zany ilay style ilay zavatra mpanaoviny rehefa avy eo, dia tiany mihitsy mijery an'ilay hazo teto zao nisy fandriana dia efa voahosotra ny vernis,
vao nyteny le vazaha hoe tena aza hosorana indray fa velao isy eo maendrika mahazo azy dia ny sorona daholo indray le veriny. Azo eritreretina ihany koa ve ny mety hoe anaovanareo fanaka ohatra satria efa nytenenao teo zao hoe ny vy sy ny hazo aloha ny tena fitaovana ampiasainareo fa raha misy manana akora hafa ve any atokantrano any sy modèle hafa tianao ampiarahana amin'ny fanaka dia mety ho azo atao ve zay? Tena mahafinaritra ka. Ny anahy zany ny mamorona anisan'ny zavatra mahafinaritra mihitsy hoe miaraka amin'ilay olona tompony ahy zany dia miara-fandinika hoe ahoana mamety an'ity, ahoana ny eritreritro dia mety rehefa hita hoe azo atao ilay izy. Fa ny zavatra tena nanaitra nandritra ny tafatafa ny fanaovana tamin'ny lenda dia ny hoe tsy dia mba hita taratra loatra ato amin'ity toeram-piasana ity na indrindraindrindra moa zany hoe eo amin'ny varotra izay atao ny hoe mandeha ny tsena amin'ny vanim-potoana toy izao na hoe tsy mandeha ny tsena amin'ny vanim-potoana toy izao fa ho andry zareo dia mitovy zany mandavataona, tsy dia misy mahasamy hafa azy. Tsy dia hita taratra aloha hoe ahoana ny le fotoana satria zay tsy afaka mandray zavatra be dia be amin'ny mahavitsy anay dia mandeha tsirairay ilay izy dia ohatrany hoe mitohy dia tsy hita zany hoe misy sa tsy misy loatra ilay izy. Araka izany mandavataona zany dia misy foana ny asa atao fa tsisy hoe fotoana ohatr'izao mety hoe fidiran'ny mpianatra dia tsisy mampikomandy aloha dia mipetrapetraka. Raha fijeritra azy aloha tsy dia misy loatra angamba raha ohatra hoe manao zavatra tsara ianao dia tsy voatery ho izay angamba. Inona ihany vao mety mahita, enjana ihany vao mety mahita. Afaraky nefa voalaza nandritra izao fanadihadiana izao dia tsy mionona amin'ny fikirakirana ny hazo sy ny vy ihany ny atelier lenda fa isan'ny tena natahotra ny ampiandohana aza ny fikirakirana ny resaka elektronika, ny elektrisité ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fikirakirana ny resaka fandrobaratra, ny fanaovana an'ireny chauffe-eau sy ny karazan'ireny. Raha fehezana dia orinasa kely anankiray afaka mamokatra zavatra maro, mamorona, manamboatra ny atelier lenda. Ny fahavaratra raha teo efa manakaiky ary ohatrany tonga ao an-tsaina avy hatrany ny resaka fandrobaratra. Ohatrohatrany ahoana ny mahakasika ny fandrobaratra, ny olona manahoana ny afaka azo lazaina fa tena mafy an'ity resaka fandrobaratra ity. Ny momba fandrobaratra aloha zany dia olona nianatra momba ny elektricité no nandalina zany momba ny elektricité ary miasa ao anatin'ny elektricité no mahay sy manamboatra ny fandrobaratra io. Zany hoe tsy hoe eto amintsika tsy misy fianarana zany hoe hianatra fandrobaratra fotsiny zany, tsisy an'izany eto fa matoa ianao zany manao fandrobaratra dia olona nianatra momba ny elektricité. Fa azona eritreretina fa ahasoantsika ity fifampizarana hoentin'ny lenda amintsika ity. Torohevitra kely izy ity mahakasika ny zavatra tokony atao manoloana ny varatra, indrindra ny fitaovam-bavaratra ity efa me manakaiky raha izao volana Octobre izay diavintsika izao ity. Arao ary ilay torohevitra kely. Satria efa akaiky amin'ny fahavaratra dia te hanondro ny olona hoe inona no atao rehefa tonga amin'ny fahavaratra. Izay ngamba no azontsika hanazavana azy aingana. Dia ny zavatra tena mahatonga ny varatra ohatra dia ireo trano ohatra misy trano ifamezivezen'ny rivotra courant d'air hozy isika dia iny dia tena matetika amin'iny foana ny varatra miditra ny trano. Ankoatran'izay zany dia ohatra rehefa avy be ny orana dia mba tsara ihany isolé misy kiraro ny tongotra dia tsy mihazakazaka. Rehefa mihazakazaka raha ohatra ianao ka miaina eny amin'ny lalana dia aza miaina amin'ny vava fa miaina miadana tsara amin'ny orona. Misy tamin'ny fomba nianaranay zao dia ohatra hoe rehefa tena misy toerana anankiray tena hoe mbola tsy nahita an'izany aloha hatramin'izay ny ianao hoe misy varatra misesisesy milatsaka dia atao mihitsy midaboka amin'ny tany ianao mitsotra be amin'ny tany dia mandrapatapitra an'izay fotoana izay fa tsy fantatra hoe misy ve zany zavatra izany matoa nampidirinao hoe nazavana taminay tamin'ny fotoana nianarana an'ilay izy. Fa izay zany no zavatra misy. Dia raha mandinika isika ny omby zany anisan'ny biby alam-baratra dia nefa ny omby matory zany tsy dia voavaratra loatra noho ny omby mitsangana
karaha misy ohatra miandro omby ianao na sanana ka matory ny omby amin'ny fotoana tselatselatra be ny andro dia aza tairina izy fa velao zo mandrapa-talasan'izay zavatra izay. Izany hoe tsy mitombina izany ilay hoe akanjo mena ila tsambaratra aloha. Raha mandinitsika ny varatra aloha azo lazaina hoe tsisy masony dia mahita hoe manga ty sa mena, fa raha mahita tsika ireo imperméable avy any an-dafy dia saika mena be daholo ny lokony. Izany hoe raha amika aloha izany hatreto dia tsy mitombina ny loko mena hoe alambaratra izany fa mety finoantsika malagasy izay. Inona ihany vao mety mahita, enjana ihany vao mety mahita. Sarotry dia sarotry tohizana lavabe eto ny tafatafa sy ny dinika satria be dia be ny zavatra mahaliana sy tsara ho fantatra iraisana amin'ity namantsika ity fa manapetra ena nefa ny fotoana ka efa maraparana an'izay sady aritsika amin'ny afatrafatra izay hoentinao sy ny teny tiana tsipy ihany koa ny mpijery any tokantrano amin'ny asa fiariana izay ataonao. Ny afatra izany dia manafatra indrindra ho an'ireo tanora hoe ianao mianatra dia raha ohatra ianao mianatra dia tantarao hatramin'ny farany aloha ny fianarana vitanao dia ampiasao koa le fianarana nratovinao fa tsy hoe nianatra dia misy diplôma dia izay fotsiny dia aza mifidifidy asa izany. Sahala amin'ny tenako izao hatramin'izao za mbola mianatra dia ianao izany mandra-pahafatinao tokony hianatra foana dia eo amin'ny matetika izany eto amintsika izany ny olana dia eo amin'ilay fond entina ohatra hanorina orinasa kely ianao dia mindram-bola ianao amin'ny toerana anankiray ilay misy mpampindram-bola madinika ireny. Ny olana kely amin'ireny izany ny zavatra hitako dia aingana loatra ilay fotoana hamerenana an'ilay vola. Ohatra hoe mindrana vola ianao amin'ity volana ity, amin'ny volana manaraka io ianao dia efa manomboka mamerina an'ilay vola, mamerina tsikelikely nefa ianao mbola tsy manana client ianao mbola tsy fantatry ny olona loatra ianao izany ary na fitaovana ampiasainao aza mbola mety vitsivitsy ihany izy arak'izay volany samborinao ihany dia eo izany lasa sahirana ihany ilay olona rehefa avy eo na dia hoe nahazo findramam-bola azy izy dia matetika eo no manahirana azy amin'ilay mamerina an'ilay vola. Inona ihany vao mety mahita, enjana ihany vao mety mahita. Amarana ny fandarana sady aritsika fa mipaika ny 30 minitra fataperan'ny fotoana izay iarahako aminao ato anatin'ny fandarana. Antenaiko fa nahaliana sy tena nitondra zava-baovao sy fahalalana ho anao ty fanadihadiana nataontsika ny rahantsika nanao ity indray ho amin'ity androandroany ity. Dia efa manome fotoananao sady ary ho amin'ny iray volana indray anatina sehatrasa vaovao any amin'ny toerana hafa ihany koa. Averina trano fa ho anao any tokantrano ihany koa izay maniry te hivahiny ato anatin'ny fandaharana na hoe tianao ny isehoany sehatrasanao ny asa fivelomanao sy ny asa fiarinao ato anatin'ny fandaharana dia aza misalasala mihitsy mifanerasera aminay amin'ity page Facebook izay hitanao eto amban'ity na koa mifandray amin'ny antsotaribisy ny SMS amin'ireo laharana izay hitanao eo amban'ireo. Ety ampamaranana azy dia tsy hainy tsy saotra ny teknisianina izay napita ny sarita ny tokantranonao tany. Isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra izay niarany salahy nanamasaka sy nanatontosa ny fandaharantsika ary isaorana ihany koa Nadia Beauté Madame Tahina sy ny ekipany eo Antsenakely eo izay nanampy tamin'ny taovolo sy ny tarehan'ny mpanolotra ny fandaharana. Dia efa manome fotoananao indray ary amin'ny iray volana indray hitondrana sehatrasa vaovao be mbola eto amin'ny fahitalavitry ny RTA Atrandry. Ary farany ho anao izay tsy naraka ny fandaharantsika ity androany dia aza dino ny famerenana ny alahady fahatelon'ny volana mbola hiverina aminao izay fandaharana izay na koa azonao atao ihany koa ny mitsidika ny YouTube fa ho hitanao ao anaty YouTube daholo ny fandaharantsika androany sy ireo fandaharana hafa izay efa niseho hatramin'izay dia tapenao fotsiny hoe mila Mikandra dia mipoitra daholo izay fandaharana rehetrarehetra izay dia efa mametraka ny veloma ho antsika rehetrarehetra ary amin'ny iray volana indray veloma daholo. Tomtatokandra fonao antare any endreny vohitrany, tomtatokandra fonao antare any endreny vohitrany. Inona ihany vao mety mahita, enjana ihany vao mety mahita. Tomtatokandra fonao antare any endreny vohitrany,
Tomtatokandra fona ho any tare any indreny vohitany fa enjana ihany vo mety mahita